mitovy amin'ny anay mitovy amin'ny zay fepetraratry ny fanjakana ihany tsy maintsy raitsy ny daholobe tsisy hoe fepetra manokana fa rehefa miteny ny fanjakana zao fepetra dia manaraka daholo ny rehetrarehetra satria tsika eto ambany lalàna daholo dia manaraka an'izay zavatra fantatry ny fanjakana fa tokony mety fa ny eto am-piangonana fotsiny nina moa fepetra fa dia mandroaka divoly ihany satria io an'inge divoly divoly io ary io a tena amin'ny ankapobeny izy io zany aretina azo amin'ny fihinanana zavatra tsy fihinana reny le sinoa moa fantatsika fa niainga avy tao ty virus ty dia ny tena marina zany a tena zareo reo le mihinana tsy fihinana ary le sinoa reo dia zay no anisan'ny mahatonga an'io ka rehefa mihinana tsy fihinana manko le olona dia tafiditra ny divoly sy ny herin'ny maizina dia jerenareo nefa any amin'ny tany arabo a na any amin'ny tany arabo reny a na any amin'ny tany silamo zao tena anisany voaro amin'io satria ny any amin'ny tany silamo tena voafatina mihitsy ny hanina hohanina dia ny ato am-piangonana moa inona fa dia hoe manaraka an'izay voalaza amin'ny baiboly fotsiny a sakafo ara-baiboly ny hohanina vavaka tsara dia mandroaka divoly dia resy ny coronavirus zavatra divoly kely ohatran'ny divoly kely rehetra io ny divoly kely fa tsy hoe divoly be dia ohatran'ireny aretina kely tsisy dikan'ireny inga ina tsy mampatahotra tsy dia raha tsy matahotra ny olona rehefa manana ny rahan'i Jesosy dia tsy matahotra an'izany divoly kely fa tsy divoly be resy io ka tsy dia misy vavaka manokana fa ohatran'ireny vavaka atao isan'andro reto reny ihany a ohatran'ireny hoe marary an-doly eny ny olona dia vavahana fa tsy maninona io resy io